Mamangy atsika amin'ny anaran'i Jesosy tompondray ry havana ary manona trany ny fiadanana izay mihoatra noho ny fahalalana ho amintsika rehetra. Ny fanahin'Andriamanitra hanavao atsika ary ampiorina atsika amin'ny finoana ao anatin'izao fotoana ny toriteny izao. Jaona 7 amin'ireo efa voavaky teo dia avahantsika ny 7:30 averina trany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary tamin'ny andro farany izay andro lehibe tamin'ny andro firavoravony dia nitsangana Jesosy ka niantsona nanao hoe: raha misy olona mangetaeta aoka izy anatonay ka hisotro. Jesosy Kristy mamaraparana miaraka amin'ny mpivavaka jiosy ny atao hoe andro firavoravony ny taberna kely. Hitatsika amin'ny soramandry eo mpanomboana ny 7 izany ry havana. Rehefa nifarana ity andro firavoravona ity dia nitsangana i Jesosy ka nitory teny ny mahagaga dia izao. Jesosy mitory teny dia misy ny manohitra, misy ny miemotra, misy ny misaraka, misy ny resy lahatra. Jesosy no mitory teny fa mieritreritra isika hoe Jesosy mitory teny azy. Misy manohitra. Laza hoe fa Josefa ve ny dadany io e? Ahoana io mba hitory teny? Zany hitatsika eo amin'ny 9. Misy miteny hoe mirediredy, misy demonia olona io. Misy mitady hisambotra ny 7:30 ary ao anatin'ny perikopantsika ny 7:7. Sasany tady hisambotra azy kanefa tsy nisy nanintsy tanana taminy. Zany ny setry ny tory teny ataon'i Jesosy. Misy ny emotra eo amin'ny 9:9 sy 7:20. Tramin'izany dia maro tamin'ny mpianana ny emotra ka tsy niarana andeha tamin'ny intsony. Hoy Jesosy: ianareo koa va mba te hiala? Atao amin'ity perikopantsika ity dia misy sasany 4. Ny sasany nanao hoe ity tokoa ilay mpaminany. Ny sasany nanao hoe ity no Kristy. Ny sasany niady hevitra ny amin'ny fiaviany Jesosy, ngamo avy any Galilea fa tsy avy any Betlehem. Ny sasany araka ny voalaza teo nitady hisambotra. Fa misy ny resy lahatra. Mitady any Jesosy ny olona. 7:4 te hanao zavatra ny olona. Inona no ataonay hiasanay ny asan'Andriamanitra? 7:20. Ity no Kristy. Ilay sasany resy lahatra atao amin'izao perikopa izao. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, raha miverina manoloana antsika izao antso nataon'i Jesosy tamin'ny famaranana ny andro firavoravona izao. Ny tanjona dia ny andraisantsika ny fanahy masina anavao ka aneketsika ani Jesosy o Kristy. Itenenantsika miaraka amin'ireo sasany resy lahatra hoe ity no Kristy. Handray ny fanahy masina isika ary hiavao ny finoantsika, hiavao ny faharesendahantsika, hiarahantsika amin'ny teny hoe Jesosy no Kristy. Dingana anankiroa ry havana no hitantsika ato amin'izao 7:30 izao, mitondra antsika amin'ny fandraisana ny fanahy masina ka ahafahantsika mandray faharesendahatra miaraka hiteny tahaka an'ireo sasany manao hoe ity no Kristy. Dingana voalohany dia ny fahatserovantsika hetaheta, mangetaeta, ary ny dingana faharoa
manatona sy misotro. Tamin'ny andro farany izay andro lehibe tamin'ny andro firavoravoana dia nitsangana Jesosy ka niantsona nanao hoe raha misy olona mangetaeta aoka izy anatonay ka hisotro. Dingana voalohany antsony Jesosy eo am-pahabe-maso ny olona mangetaeta. Raha misy olona mangetaeta. Fetin'ny tabernankely dia fetin'ny fararano. Eo am-pamaranana ny fararano tondraka ny vokatra, betsaka ny sakafo, dia faly ny olona ary mankasitraka an'Andriamanitra manao fanatitra isanandro isanandro eo anatren'Andriamanitra mandritra ny afotoana. Fa ao anatiny atao hoe fankalazana an'Andriamanitra no ny fetim-bokatra, ny fetin'ny tabernankely koa dia isin'ny fahatsakana isanandro mandritra ny fito andro ka ny mpisorona eben'ny vahoaka an'Andriamanitra mankalaza an'Andriamanitra ao anatin'ny fetin'ny tabernankely dia mitanjozotra ao aorianan'ny mpisorona makany amin'ny farian'ny Soloama matsaka. Rehefa tonga ao am-piangonana dia falifaly manangana rantsakazo ary mihodidina eo amin'ny altara sady manatitra vokatra. Fa rehefa tapitra ny afotoana mamarana ny andro firavoravoana araka ny voalaza eto amin'ity 7:7 ity dia tsy misy intsony ilay mpisorona matsaka, ilay mpivavaka faly dia faly ka mandiha ao anatin'ny tempoly, fa mangina tsy misy ny fahatsakana. Ao anatin'izany no mijoro i Jesosy ka miteny manao hoe raha misy olona mangetaeta. Tena fahazarana mankalaza mahatsiaro nanomezan'Andriamanitra ny rano sotroina tao Meriba mantsy. Izany koa no mariana ao anatin'ny fetin'ny tabernankely isian'ilay fahatsakana isanandro. Fa rehefa nijoro i Jesosy tsy nisy tao amin'ny andro fahavalo ilay fahatsakana ataon'ny mpisorona dia niteny izy manao hoe raha misy mangetaeta. Mampieritreritra an'ireo olona avy nankalaza ny fetin'ny tabernankely amin'ny fahafenon'ny sopotra amin'ny taonazina ary mampatsiaro ny olona koa izay vao avy nankalaza ny fetin'ny tabernankely ny amin'ny nanomezan'Andriamanitra ny rano namakina ny vatolampy tonga loharano tany Meriba dia mijoro i Jesosy. Misy mangetaeta ve? Vao mbola na hoe raha misy mangetaeta dia tena hoe maneho fahamainana mianga avy any anaty. Tsy hoe te hisotro rano fotsiny fa tena etaeta faratapony mainatra any anatiny ilay olona. Ny olona tahaka izany no antsony Jesosy ary tiany lazainy eto. Ianareo avy nankalaza ny fetin'ny rano io, ianareo avy nankalaza feti-bokatra fijinjany io, misy mangetaeta ve? Tena matsiaro maina any anatinao ve ianao? Raha misy olona mangetaeta, Jesosy Kristy miantso. Fa izany koa dia fanambarany Isaia mpaminany any amin'ny 5:5-1. Ianareo izay mangetaeta mankanesa amin'ny rano. Izany koa dia mbola ambarany Isaia mpaminany ao amin'ny 2:7 amin'ny fifaliana no atsakanareo rano amin'ny loharano mpamonjena. Etaeta lalina fahatsiarovana ho maina, fitadiavana, famonjena, tena fitadiavana an'Andriamanitra ny etaeta lazainy eto. Riavana antso ho an'ny olona rehetra ny tenin'i Jesosy manao hoe raha misy mangetaeta, raha misy tena mahatsiaro mijaly ny etaeta,
mitady fatratra rano osotroiny. Raha misy ao anatin'ireo olona be dia be vao ny faly, vao ny totorebika, feno ny sompotra, any hoe tsy hisy sakafo, nankalaza ny fetin'ny rano. Raha misy mangetaheta, Jesosy Kristy tsy manao hoe aoka ianareo angetaheta, fa izy miteny hoe raha misy olona mangetaheta. Tsy fihetsiketsehana manodidina ny altara nanaovana fanatitra, fanateram-bokatra na ny obiana no ny fetin'ny rano no zava-dehibe, fa ianao mahatsiaro mangetaheta, tena mahatsiaro mangetaheta, mitady fatratra rano osotroina, mitady fatratra ny fahasoavan'Andriamanitra, mitady fatratra ilay loharano mpamonjena. Misy fampiomanana ny anay aman-jery hoe ho lany ony mitahiry-tsakafo. Roviana hony ohatra ny any amin'ny volana Aogositra any ary iainantsika ny tsy fahampin-drano manera-tany, ny fahatapahan-drano amin'ny fotoana matetika. Dia hitantsika izany hirifiriny hoe mangetaheta, tsisy rano. Raha mbola tsisy ny sakafo, araka ny voalazan'ny mpiara-miasa teo tao amin'ny 10 minitra, azo andeferana izany. Fa raha ny rano tsy misy, mangetana izao tontolo izao. Tena loza, anampy-loza izany, raha ny rano tsy misy. Raha mbola sakafo ny fongana, azo andeferana, mbola azo marenina izany. Fa rehefa ny rano tsy misy, tsisy azo atao. Amintsika rehetrareto ary havana, miteny ampabe maso i Jesosy, raha mampatsiaro ny perikopa ny amin'ny teniny manao hoe raha misy olona mangetaheta. Miantso atsika, miantso fahatserovatena avy amintsika i Jesosy, tena maina ve ianao, mangetaheta famonjena lalina ve ianao, hatrany anatinao ve ny fahatsapanao, fa mila famonjena ianao, tena mangetaheta ianao. Iombonanao ve ny feon'ny mpanao salamo ao amin'ny salamo 7:20 manao hoe mitady ianao fatratrao, mangetaheta-nao ny fanaiko. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, antsona ny fahatserovantsika tena, antsona ny fahatserovatena ny fiangonana, mba tena ahatsapa ny etaetan'ny lalina ny amin'ny famonjeny. Raha misy mangetaheta, miantso atsika i Jesosy hatsiaro fa tena mangetaheta, mba tsy enao ny miteny hoe aiza zay mangetaheta eo. Fa samy hatsiaro mihitsy sika hoe mangetaheta, ahafahana manambara amin'i Jesosy, Jesosy mangetaheta, azahoana mitodika amin'i Jesosy, olona tena mangetaheta, fanavaozana marina ianao, tena mitady an'Andriamanitra fatratra ianao ary mangetaheta an'i Jesosy ny fanahinao. Aoka hatsiaro teny sika ry havana, tsy andeha an-karavona tahaka ny zanak'Israely mamarana ny fetin'ny taberna kely, na mandeha am-pahazarana mihodidina altara manatitra vokatra, manao rakitra, fa atolory amin'ireny fotoana ireny amin'ny fanimpom-pivavahana tahaka izao, ny hetaheta-pamonjeny miaingana anatinao eo anatrehan'i Jesosy, ilay miteny manao hoe raha misy mangetaheta, dia tonony anatinao, miainga avy amin'ny fanahinao, ny etaetanao marina. Jesosy mangetahetanao ny fanaiko. Ny faharoa, dingana faharoa azotsika, mioty ny fanavozan'ny fanahy ka anaika ny Jesosy Kristy dia ny fanatonana. Aoka izy anatona ka hisotro.
manatona ka misotro. Ny olona manatona sy mino ny Jesosy no omena ny fanahy masina ary sitraka ny fanavaozana entin'izany fanahy masina izany. Ny voambolana hoe manatona dia entina milaza olona miala amin'ny toerana izay nisy azy ary miseho imasom-bahoaka manatanteraka an'izany fialana izany dia manatona izay atonony. Raha Jesosy zany no miteny hoe aoka izy anatona ka hisotro dia te hiantso antsika hiala amin'ny toerana misy antsika, tsy homenatra fa tena hijoro ao anatin'ilay vahoaka be tahaka ny jiosy mamarana ny fetin'ny tabernakely. Hijoro ao, ilaza fa mangetahita famonjena ary andray ny famonjena mba hampitony ny etaetako. Tena miala amin'izay toerana misy anao ianao eo amin'ilay toerana, ahatsiarovanao etaeta lanina, etaeta mpamonjena, tsy matahotra masom-bahoaka fa vonona hijoro. Izaho ilay mila famonjena, aoka izy anatona ka hisotro hoy Jesosy. Fiantsoana ombana teny fampanantenana izany ry havana. Ilazany Jesosy fa Jesosy Kristy dia tsy mibe foana. Jesosy Kristy tsy fitoeran-drano pokaty. Jesosy Kristy tsy famorian-drano maina na koka sy arafesina amin'izay mety hitantsika eny an-tanàna isy mpanamboarana eny. Fa Jesosy Kristy dia loharano tsy mety ritra, afaka mamatsy ankalalana tsy misy fetrana fepetra, mahatony etaetan'izay mangetaeta famonjena tokoa. Jesosy Kristy tsy mibe foana, tsy fitoeran-drano pokaty, tsy famorian-drano maina sy arafesina na konka, fa izy dia loharano tsy mety ritra, mamatsy ankalalana tsy misy fetra na fepetra, ahatony etaetam-pamonjena miainga ao anatitsika. Tadidinao ve rehefa tapaka ny rano, ianao ndeha hiomana hivavaka na hiasa, dia inona no teny ataonao? Tapaka indray ny rano. Fa tsisy zany ao amin'i Jesosy. Rehefa iny ianao mangetaeta, tapaka ny rano, dia inona ny fihetseponao voalohany? Vao amin'i Jesosy, rehefa manatona azy ianao, dia vonona amin'ny fotoana rehetra izy, ahatony etaetanao, etaetam-pamonjena. Tadidinao ve ianao dia atsaka, mihidy ny fantsakana, dia ahoana hoy ianao? Mampiasa rano isan'andro tokoa isika ry havana, ary tsy hoe isan'andro ihany, fa mety isa minitra, isan'ora, hitantsika ny olan'izany. Fa ao anatin'izao andinin-tsoratra masina izao no iantsonantsika, hahatsiarovantsika ny olana lehibe amin'ny tsy fetezan'ny olona, andray ny fanahy masina, atony faniriam-pamonjena ao anatiny. Ao anatin'izao perikopa izao no ahitantsika ny alehiben'ny olana eo amin'ny fiarahamonina tsy mety mandray ny fanahy masina ka tsy tonga amin'ny fanekena ny Kristy. Maina izao tontolo izao, mangetaeta fa tsy mahafantatra hoe inona ny tena tadiaviny, ny tenany, ny sainy, ny fanahiny, iza ny tena katsahany. Tady zavatra materialy izy fa tsy mety tony etaetany. Raha misy mangetaeta, mitady sy maniry famonjena miainga avy any anaty, aoka izy anatona ka hisotro, miantso i Jesosy. Aoka hatsiaro tena ho mangetaeta isika, ary anatona tsy homenatra na iza na izy, miala amin'ny toerana misy etaetam-pamonjena, mandroso mba handray ny famonjena. Amin'ny alalan'ny fanahy masina manavao, ny fanoloran-tenanao, ny finoanao indrindraindrindra dia ho tsapanao. Fa loharano tovozy tsy ritra ny amin'ny famonjena i Jesosy Kristy. Ry havana malala tamin'ity
anio ity manoloana ny jaona toko 7:7 dia antsona isika atsiaro fa misy etaeta tiany Jesosy Kristy mba ho vonjena ho fenona ao anatinao etaeta mpamonjena ary ambarany fa raha mangetaeta famonjena marina ianao dia manatona azy mba hisotro fa loharano tsy mety ritra izy ahatanteraka izany raiso ny fanahy masina hanavao ny etaeta mpamonjena ao anatinao ary hanavao ny herinao ahafanao mandray ny Jesosy Kristy itenenana tahaka ny sasany manao hoe ity no Kristy ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen.